Dia miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny tenako amin'ity an'ity. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Ahoana indray tsika tamin'ireny fampianarana farany ireny aloha. Hoe ny fitsaboana moderna kay avy amin'ilay hoe Apokalypse no nakana le médecine moderne amin'izao fotoana zao. Avy amin'io no nahatonga le hoe fitsaboana amin'ny alalan'ny resaka hoe Hippocrate zany. Amin'ny resaka hoe médecine hitantsika teo daholo ireo symbole ireo fa le symbole misy amin'izao fotoana zao na amin'ny pharmacie na amin'ny logo-ny médecine na ny inona daholo moa le hitantsika tamin'le izy teo zany le resaka hoe ny symbole ny médecine hitantsika teo ihany koa ny logo-ny pharmacie dia misy an'le resaka bibilava miakatra amin'ny tena iny zany. Dia milaza ny science satria ny science médecine milaza ny scientifique na ny zareo scientifique amin'izao fotoana zao manambara manao hoe raha vao resaka ohatrany hoe fivavahana ndresany hitsaboana tsy mino an'izany zay zany ny ataon'ireo zany tsy mino zay nefa mba havaiza moa ty fitsabony amin'izao fotoana zao ty zany nalaina angio avy any amin'le hoe Asclépion toeram-pitsaboana grika taloha tamin'ny andron'ny antikité zany. Dia rehefa tonga amin'ilay toeram-pitsaboana io dia amin'ny alalan'ny hypnose no hitsaboana ny olona. Dia rehefa avy eo anatin'ilay hypnose ilay olona dia maninona? Manofy izy. Dia mahita bibilava izy. Mahita fahitana izy anatin'ilay nofona izy, mahita bibilava izy, manasitrana anazy, mikitika anazy. Dia rehefa avy eo iny interpréten'ilay prêtre iny rehefa avy eo. Na ataontsika hoe le omby asy io zany no mandika ny hevitry n'iny zany. Dia izao ny dikan'iny. Satria ianao no kitihan'ilay bibilava dia izay le hoe attouchement guérisseur d'Asclépios. Izay zany le hoe rehefa kitihan'iny bibilava iny ianao dia iny le fanasitranany Asclépios, le dieu Asclépios. Dia nefa le fitsaboana moderna avy amin'io no nakana izany amin'izao fotoana zao. Izay no mahatonga ny teny farany dia le betsaka indray no tezitra amin'izay. Tsy angeto hoe mametraka ny vérité, mametraka ny fahamarinana hoe avaizany ny aviany zany zavatra zany. Ary raha miteny amin'ireo scientifique ireo fatany zany, fatany tsara zany. Fa tsy izy tsy tenenao an'izany mihitsy fa fatany tsara zany zavatra zany. Alohan'ny zavatra rehetra nefa dia manasa antsika hiaraka hivavaka indray tsika hanozantsika ny lesona satria ahoana moa ny ahafahantsika manora tsy mivavaka tsika. Hiara-vavaka tsika reo, mangataka amin'ny tompontsika. Jehovah Andriamanitra iray io, mankalaza anao zay midery anao ary manome voninahitra anao. Eny miantso ny anaranao zay amin'ity anio ity indray raha hianatra sy handinika ny teninao. Tsy amin'ny herina fahatanjahana Andriamanitro fa amin'ny heriny fanahinao rery ihany. Mangataka aminao zay Tompo Andriamanitro, aokareny hivotry ny fanahinao masina. Ho hirotsaka aminay amin'ny fahafenona ka izy no ampianatra anay ny fahamarinanao. Sokafo ny fonay raha eo, sokafo ny sainay, hamantaranay ny sitraponao. Ka dia mampianara anay iray ny teninao amin'ny alalany fanahinao masina. Fa vonikehino izay. Eny Andriamanitra raha io. Izay dia mpanompo tsy mahasoa ihany ary tsy mahatoky eto anatrehanao. Maro ny fahotana izay vitanay tamin'ny andro lasa. Enina tamin'ity an'ity ihany aza. Ka ninona ray fahotana vitanay indray teo anatrehanao dia hifonanay aminao zany. Ka angatanay famindram-po sy famelan-keloka. Eny ahoana moa no isehoanay eo anatrehanao. Kanefa tsy mifona aminao zay satria tsisy marina na dia ray aza. Dia mangataka ny famindram-po sy famelan-keloka aminao zay Andriamanitra ray. Ary mangataka aminao zay Jesosy Tompo. Diovy amin'ny rahanao zay rehetrarehetra Jesosy io ho afa-pahotana. Sasao amin'ny rahanao zay ho afa-keloka. Amarino zay no ny amin'ny rahanao Jesosy io, masina zay no ny amin'ny rahanao. Aroka ny amin'ny rahanao dia ho vita fihavanana izay amin'ny raizany an-danitra. Eo ihany koa Tompo Jesosy. Ao ny any tokantrano ao ny misy marary. Ao ny voan'ny tazo. Ao ny voan'ny sinusite. Ao ny voan'ny kohaka sy ny areti-trahatra. Eny na amin'izao fotoana zao aza misy olona voan'ny Covid ihany koa. Sy izay aretina maro samihafa. Mangataka aminao zay Tompo ho an'ny olona rehetra izay meno izao fampianarana izao sy ny aretina rehetra izay mahazo ny tsirairay avy.
dia mangataka aminao zay Kristy okany le diakapoka taminao Jesosy le manasitrana ny aretina rehetra no anasitrana anay amin'ny aretina rehetra na iny na zay voalazanay teo zany na zay tsy voatoninay zany ka misy marary ny atokantrano any amin'izao fotoana zao naiza misy ny olona zay marary amin'izao fotoana zao ka mieno sa fampianarana zao dia mangataka aminao zay Kristy aokany Jesosy le diakapoka taminao le manasitrana ny aretina rehetra ny anasitrana zay aretina rehetra mahazo ny tsirairay avy ko mandidi ny aretina rehetra izay na inona iny zany miala ny aretina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy sitrana ny aretina rehetra no amidiakapoka tamin'i Kristy mandidi ny aretina rehetra izay na zay voalaza teo na zay tsy voalaza sitrana ny aretina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mitsahatra ny fanaitainina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sitrana zay aretina rehetra no ny amidiakapoka tamin'i Jesosy sy amin'ny anaran'i Kristy ary ny herin'ny fanahy masina meteza raha efa nenivavaka nenao ny an-danitra ka efa nanasitrana anay nenao dia raha nenao Andriamanitro nikalazaina ny anaranao mena voninahitra nenao dia aoka Jesosy le rahanao soa andrakotra anay ka hiaro anay amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra ny aoka ny anjelinao Jehovah ito manodidina anay ka hiaro anay sy tantana anay ary eo karaha ho andry sy ho andry afo anay nenao amin'ity an'ity ka dia taio izay tompo namiditra ny mivoaka taio ny fahasalamanay taio ny anina ho anay taio ny fivelomanay taio ny tokantranonay arovy izay mifankampanahy filany nofo sy ny fanindriny ataovy anatinay ireny ny fahatahorana fiainanao amin'ny alana ny fanahinao masina ary raha kofindrahanao Jesosy ny any amanjery izay hiainona izay fampianarana izao mba tsy hanana sy tana fahefanana dia kely aza na ny fifandraisanay dia ompelantananao Kristy no metrahako ty fampianarana amin'ity an'ity aoka ny fanahinao masina tompo nirotsaka aminay amin'ny fahafenona ka izy no ampianatra anay amin'ity an'ity aoka Andriamanitro ianao ny sandratra fa zay kosa hitry dia mitenena raha efa vonikehany izay vaokanao dia anaran'i Jesosy halleluia dia mampianara ny ara ny teninao amin'ny alalan'ny fanahinao masina fa vonikehany izay mpanomponao Andriamanitro dia aoka ny fanahinao mpiteny vavaka tompo tsara ny roa matarana ny sitraponao ny anaran'i Jesosy halleluia amen dia sorantsika ny tompo lehibe indray mbola afaka ny fampivavaka tsika satria zava-dehibe loatra zany hoe fivavaky ny marina ny mahery indrindra ka mifampivavahako ozy izy mba tsy ho reraka ozy izy ka zay moa ny anovizantsika le lesona teo zany namitina kely le lesona efa hitantsika farantsika zany mikasika an'iny le resaka hoe fanasitranana tany Pergamosy iny zany inona ny zavatra nisy teo Pergamosy fantatsika tsara fa nalaza izy teo amin'ny sehatra politika nalaza izy amin'ny sehatra kolotsaina nalaza izy eo amin'ny sehatra ihany koa ara-pivavahana ary ny zavatra tena ngeza be hoe natanjaka teo Pergamosy dia so hoe le fitambaran'le pouvoir politika zany hoe hery politika sy ny hery pivavahana zany satria zany io tena nampalaza be mihitsy any tanànan'ny Pergamosy zavatra hitantsika nefa dia zao hoe nisy an'le fanasitranana iny zany tao amin'ny tanànan'ny Pergamosy fanasitranana teo amin'le hôpitaly tao zany iny anaran'le hôpitaly dia hoe Asklepion le anaran'le hôpitaly fitsaboana zany dia sady mitsabo psychiatrie izy io mitsabo amin'ny fitsaboana tradisionaly izy io mitsabo amin'ny alalan'ny maziany koa zany io toeram-pitsaboana io zany ka mifangaro daholo zany ny zavatra rehetrarehetra dia teo no nahitantsika le izy hoe ny fitsaboana amin'ny fitsaboana moderna amin'izao andro misy antsika zao dia nalaina avy amin'io toeram-pitsaboana io no io zany no ny véhicule ny fitsaboana amin'izao fotoana zao hoe na nitondra ny fitsaboana atsika amin'izao fotoana zao dia misy miteny hoe mandainky zany dia mba jereo mijery tantara dia fantatsika tsara raha mba mandinika sy mijery tantara atsika ary reny logo hitantsika reny tsy mipetrapetraka fotsiny reny fa tamin'ireny no nakana reny logo reny misy an'le tena misy an'le biby lava miodikodina iny ny symbole an'le dieu Asklepios iny ny symbole iny dia nefa iny Andriamanitra inona zany Andriamanitra tsamping iny Andriamanitra tsamping fa zay le izy mikasika an'iny ka ny fisiny zay zavatra zay zany tao Pergamosy dia eo zany dia efa hitantsika taratra tsara hoe sady hoe inona le zavatra tena iny hoe fantatro ny toerana misy anao izy dia eo amin'ny seza fiandrianan'ny Satana no misy anao izy
de eo de efa hitantsika lesa tsara satria nahoana zany resaka mazia zany ve akasitrahan'Andriamanitra zany fitsaboana am'resaka hoe mazia zany fitsaboana am'resaka hoe Andriamanitra jentilisa zany tsy ankasitrahan'Andriamanitra zany zany ny toerana nisy an'ireo kristianina tamin'izany toerana nisy sambo zany ary tsy vitan'izany fa inona moa no symbole n'le hoe serpent zany na le bibilava na hoe ny hevitra ny bibilava tsika mianatra amin'ny boky ny Apokalypsy fa ny anarantsika teto zany inona ny bibilava amin'ny Apokalypsy de verenantsika kely izy eo amin'ny Apokalypsy toko 12 ny 7 de zao ny ilazany anazy io Apokalypsy toko 12 ny 7 de inona ny zavatra teneniny raha vao miresaka hoe bibilava ianao de inona ny zavatra resahany io vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Apokalypsy toko 12 ny 7 de hozy izy hoe ary nazera ilay dragona de ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy satana izay namitaka izao tontolo izao de nazera tamin'ny tany izy ary ny anjely koa niaraka nazera taminy io fa ny anarantsika kely teto tantara io taiza moa ny toerana nisy ny devoly tany aloha de hoe tany an-dranitra nge ny toerana nisy azy fa naikaka se rebelle zany izy tany an-danitra tany nitolona izy tany an-danitra tany tsy nanaiky le fitondran'Andriamanitra izy de nisy ady tany an-danitra resy izy sy ny miaramilana izay niaraka taminy ny anjely izay niaraka taminy ary tsy nisy toerana azy tsony tany an-danitra nazera tetỳ tany izy de rehefa resy izy de zay ny antsonana azy hoe araka le teny teo hoe 7 teo hoe ary nazera le dragona de le menarana ela izay atao hoe devoly sy satana ahoana ny antsonany devoly sy satana ilay menarana ela izay antsona hoe devoly sy satana zany hoe satana zany de antsona mihitsy hoe menarana ihany koa satana ka raha vao miresaka zany no bibilava de symbolisean'ny satana ihany koa zay milaza ihany koa manambara ny satana ihany koa zay raha vao miresaka bibilava ianao mijeritsika any amin'ny Genesis iza ny namitaka ny Adama sy Eva tany amin'ny Genesis na tonga ny fahotana niditra teto amin'izao tontolo zao de ny menarana no namitaka ny Adama sy Eva zay nilaza tamin'ny vehivavy nanao hoe anky moa ve de Andriamanitra ny teny tokoa hoe tsy azo hinananareo daholo ny azo eto amin'ny sary de ozy izy Eva nanao hoe ny azo eo afovoan'ny sary ihany tsy azo hinanana fa ny azo rehetra de azo hinanana avokoa de ozy izy menarana fa raha mihinana an'io zay ozy izy de ho faty tsy ho faty tsy anareo akory ozy izy fa hitovy amin'Andriamanitra nareo raha mihinana an'io io ngely izy satria inona le toerana misy an'ny satana io le zavatra niresantsika ny vakitsika teo ny zavatra mivakitsika teo de zao hoe nazera ilay dragona de le menarana ela izay atao hoe devoly sy satana izay namitaka izao tontolo izao satria izay zany le satana de mpamitaka ary de nofitahany mihitsy Adama sy Eva satria nofitahany hoe Andriamanitra ve de nilaza tokoa hoe tsy azonareo hinanana ny azo rehetra eto amin'ny sary de ozy izy Eva nanao tsy ny azo rehetra eto amin'ny sary fa ny azo eo afovoan'ny sary ihany tsy azo hinanana fa raha mihinana izany sa de ho faty ozy izy Andriamanitra de ozy tsy ho faty tsy akory ianareo izay mamitaka izao tontolo izao ozy izy nazera le dragona zay zany toerana misy an'ny satana namitaka izao tontolo izao ary ny hevitry ny teny hoe satana de ny dikany hoe satana de zao hoe mpamitaka zay ny dikan'le hoe satana ka eto zany ny zavatra misy eto de fahitantsika taratra tsara moa ve zavatra momba an'Andriamanitra ny zavatra misy eto Pergamosy eto zavatra manohitra ny sitrapon'Andriamanitra daholo ary zany ny zavatra nitoerin'ny kristianina teo amin'ny toerana io zany nanohatra n'ireo fomba tsampy ireo de inona ihany koa nefa no inona ihany koa satria tsy vitany hoe io ihany ny zavatra nisy teo fa inona koa ny zavatra hitantsika nisy teo amin'le acropole zany teo amin'le lieu de pouvoir atao Pergamosy de nisy ihany koa ilay tempoly natokana ho an'ny emperora zany hoe nisy ny tapany ambony iny zany no apetraka teo anatin'le tempoly nisy buste nisy tsangambaton'ny emperora Auguste teo de fa rava le tsangambaton'ny emperora io teo amin'le tempoly zany de ny Trajan ndray napetraka zareo teo amin'ny toerana io emperora Trajan zany hoe le culte ny empereur mihitsy zany tena mipetraka teo mihitsy le hoe fanompoana olona satria izy no emperora nanjaka nanerana ny toerana maro tamin'izany fotoana zany ny pouvoir romain zany no nanjaka tamin'izany vanim-potoana izany
de natao zay culte ao an'ny emperora zay efa hitantsika ihany zay zany hoe le fivavahana amin'ny emperora zany efa hitantsika ihany zay tamin'izy tamin'ny androny jaune hoe naninona moa jaune no gadraina tao Patmos satria nisy emperora zay nitsangana de iza le emperora Domitien no nitsangana de nilaza nanao hoe zano Andriamanitra de nanenjika ireo kristianina izy nanenjika ireo kristianina izy tamin'izany vanim-potoana zany de ny zavatra nisy anefa de ity nisy an'io koa zany teo hoe ny emperora no venerena iankofana sy ivavahana zany ny zavatra nisy teo ihany koa zany nefa ny soratra masina de milaza manao ahoana ny soratra masina de mitsitsy miteny manambara manao hoe aza miakohaka eo anolohan'ny sarin-javatra voasikotra ozy izy ho anao aza manao sarin-javatra voasikotra vakitsika kely ngely eo amin'ny lalàna vakitsika mba tsy tenenantsika kely zao ny voalaza ny didy folo vakitsika kely hoe misy anjany io anatin'ny didy folo Exodosy 20 vakitsika kely de vakitsika ny andininy faefatra andininy fatelo mitsy de efa vakitsika ny andininy faefatra andininy fatelo sy ny andininy manomboka amin'ny andininy fatelo de vakitsika de ozy izy Andriamanitra no miteny eto aza manan'andriamanikafa fa izao ihany aza manan'andriamanikafa fa izao ihany nino natsangam-bato io zany na inona aza manan'andriamanikafa fa tsy izao ihany diza moa ny anaran'Andriamanitra ny aran'Andriamanitra ke de hoe Yahvé ny aran'Andriamanitra Jehova ny anaran'Andriamanitra le hoe Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakobo ny anaran'Andriamanitra le Andriamanitra Je suis le hoe izao le hatrizay ro mandrakizay zay le anaran'Andriamanitra l'Éternel zay ny anaran'Andriamanitra de eto nefa de ozy izy hoe aza manan'andriamanikafa fa izao ihany de toy izany andininy faefatra aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao na ny mety hoendriky ny zavatra zay eny amin'ny lanitra ambony na izay ty amin'ny tany ambany na zay eny amin'ny rano ambanin'ny tany aza miankohaka eo anatrehany ary aza manompo azy fa izao Jehova Andriamanitra ao de Andriamanitra sari-piaro ka mamaly ny heloko ny ray amin'ny zanaka hatramin'izay fiafy sy ny zafin-dohalika dia amin'izay mankahalay nefa kosa mamindra fo amin'ny olona arivo mandimbo izay tiay ka mitandrina ny didiko eto izy de miteny zany aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao tsy azo atao zany manao sarin-javatra voasikotra hoe ivavahana sy ankofana zany resahana eto na mety hoendriky ny zavatra zay ny amin'ny lanitra ambony na ety amin'ny tany ambany na zay ny amin'ny rano ambanin'ny tany de toy izany le teny aza miankohaka eo anatrehany iny buste-ny empereur iny apetraka anatin'le tempolo eo na nitsangam-batony iny apetraka amin'le tempolo eo de asena miankohaka eo anao mivenere na asena manatitra fanatitra n'iny zany ny asena natao de ahoana anao sa tsy anao zany tena culte tsy maintsy atao zany zavatra efa nisy tamin'izany androny tsy tamin'ny andron'ny emperora ihany zany fa efa nisy taloha zany tamin'ny andron'ny babilonianina nanjaka nanerana zao tontolo zao an'ko babilonianina ny mpanjaka amin'ny babilona Nebokadnezara de nanao an'izany ihany koa nasen'ny akohoka nanao tsangam-bato be izy zay misy ny endriny de nasen'ny akohoka teo ny olona rehetra nefa ny manino tamin'izany ny vahoaka an'Andriamanitra jiosy de tsy nahazo ny akoe tsy azony jiosy atao zany ny kristianina tsika nefa ny voaka tao amin'ny jiosy keo tsika de nanao tsy miakohaka eo amin'izany ihany koa tsika satria ny didy zay nomena tsika de le didin'Andriamanitra io tsy niova io no nomena tsika ihany fa tsy hoe rehefa tonga ty amin'ny kristianina tsika de efa tsy io tsony ny didy folo fa io ihany ny didy folo zay mbola ampiasaintsika amin'izao fotoana zao i didy folo manao hoe aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao na ny mety hoendriky ny zavatra zay ny amin'ny lanitra ambony na zay ty amin'ny tany ambany na zay ny amin'ny rano ambanin'ny tany aza miankohaka eo anatrehany aza manompo azy fa izao de za Jehova Andriamanitra ao de Andriamanitra sari-piaro izy zany hoe Andriamanitra zay vavahantsika io zany hoe sari-piaro fa tsy hoe samy manao zay say-patany ihany fa Andriamanitra tsy maninona amin'izany fa io Andriamanitra io sari-piaro raha milaza ianao fa izy no Andriamanitra ao nefa ny ataonao ihany ny ataonao sady manompo sampy ianao no manompo an'Andriamanitra sari-piaro Andriamanitra io fahizin'Andriamanitra amin'izany ianao satria zay nge zavatra tenenio ahoana izy teo aza miankohaka eo anatrehany ary aza manompo azy fa izao Jehova Andriamanitra ao de Andriamanitra sari-piaro
ka mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka hatramin'iza fiafy sy ny zafin-doalika dia izay mankahalay dia izy moa le mankahala an'Andriamanitra zany fa reo le misabaka zany sady miakohakary amin'ny sampy izy no manompo an'Andriamanitra izy milaza hoe Andriamanitra no ivavahana nefa rehefa avy izy manao ny ataony ihany miakohakary amin'ny sampy ery izy fa Andriamanitra nefa Andriamanitra sary-piaro ka raha manao an'izay zany ianao dia manao sahazian'Andriamanitra amin'izay zany ianao mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka hatramin'iza fiafy sy ny zafin-doalika hoy izy kanefa kosa izy mamindra fo amin'ny olona arivo mandimby izay tiaka mitandrina ny didiko ho an'izay mitandrina ny didin'Andriamanitra zany izy dia mamindra fo Andriamanitra mankasitraka ny reny Andriamanitra eo zany le izy tia nefa ny zavatra nisy teto zany dia fiankofana amin'izy amin'ny sary vongan'ny emperora zany ny ankofana eto miankohaka eo zany ny zavatra nisy teo zany mifanohitra tanteraka amin'ny fiainan'ny kristianina zany nefa ny ainan'ny retom-poniny ny fiangonana Pergamosy reto zany inona ihany koa ny zavatra fahatelo ny fisino zavatra io ihany koa zany dia zao aloka an'le hoe trône de Satan ihany koa na hoe seza fiandrianan'ny Satana satria raha tokony hanompo an'Andriamanitra zany ianao izy ny ankofanao sy vavahanao dia le fiankofanao amin'Andriamanitra amena olona omena tsangam-bato zany la ny fivavahana asiana ataonao zany ny zavatra misy dia eo ihany koa ny fahatelo farany ty fahatelo farany ty koa tena zava-doza be ty zany dia le fahitantsika kely izy io dia le hoe l'hôtel de Dieu ozy izy na hoe ny altara fanaterana fanatitra ho an'le Dieu Zeus zany Andriamanitra Grika zany izy io izay nitehiriziny Romanina rehefa nahazo an'ny Pergamosy io zareo dia mbola napetrany teo hôtely izay fandrom-panatitra io zany anaovana sorona ho an'le Andriamanitra Zeus zany dia rehefa manao sacrifice eo 24 heures sur 24 manao sacrifice eo zany manao sorona eo zany zareo 420 ao anatin'ny 420 ora zany dia misy sacrifice foana eo misy sorona foana eo misy foana zany io aterina eo amin'io fanaovana sorona io zany ary tsy vitany hoe fanaterana fanatitra fotsiny io na hoe biby no aterina eo ihany koa fa inona ny zavatra misy eo manao sacrifice humain eo ihany koa izy zany hoe misy olona koa zany atao sorona eo amin'io altara io zany zay moa ny teneniko teo hoe asehoko atsika le izy amin'ny sary fa 110 mètres de long ny alavany lavaka izy zany 110 mètres jereo ny tany fiazakavahana reny hoe 100 mètres le miazakazaka Usain Bolt dia jereo ny alavany iny zany hoe 100 mètres 110 mètres de long le izy zay ny alavany zany 110 mètres dia rehefa avy eo mbola miakatra avo be ny tsy haiko mahatratra 35 mètres angamba ny avony iny raha tsy diso mahatratra tsy haiko na mahatratra 35 mètres eo ny avony iny avo be le izy dia miakatra mitohatra zany ianao miakatra amin'iny dia rehefa tonga ery ambony ery dia misy plasy eo dia eo amin'io plasy io zany eo zany misy an'le hôtel fandoroana mpanatitra eo ambony io dia manodidina an'iny toerana iny misy colonne manodidina an'iny dia le colonne iny nefany zany ohatrany hoe misarona zany le colonne dia lasa ohatrany hoe misy accoudoir fametrahana tanana zany ohatrany hoe zany zao mipetraka amin'ny seza zany dia afaka mametraka tanana zany amin'ny droite sy ny gauche dia misy fipetrahana lamosina fa tena ohatrany forma trône mihitsy ny altara iny rehefa tena mijery ianao tena formana trône le altara tena mitovy amin'ny trône mihitsy zany na hoe mitovy amin'ny seza fiandrianana mihitsy mipozin'le altara dia eo zany vao maika vakivavana dry tena mitovy mihitsy ary io moa zavatra andresantsika tamin'ny fampidirana hoe ny grika dia miteny mihitsy manao hoe ny le Zeus io ny andriamanitry ny andriamanitra ozy izy c'est le plus grand de tous les dieux ozy izy zareo zany mantsany le dieu Zeus io zany dia le fanaterana fanatitra satria le izy tsy tempoly fa fanaterana fanatitra zany fanaterana sorona zany fa le pozin'le izy tena ohatrany hoe seza fiandrianana ny pozin'le izy rehefa ohatrany hoe miakatra amin'le asizy ianao dia misy an'le tohatra lavalava iny miakatra zany fa ngeza dia ngeza sady ohatrany formana seza fiandrianana zany ny pozin'le izy ary inona moa ny zavatra nisy zany dia zao hoe eo le tenentsika hoe taizany misy an'ity fiangonana Pergamosy ity
teo amin'ny seza fiandrianan'ny satana ozy izy nisy ty verenantsika vakina kely angely izy eo amin'le Apokalypsy toko faharoa zany andininy fahatelo amby folo. Apokalypsy toko faharoa dia ny andininy fahatelo amby folo. Dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Apokalypsy toko faharoa dia ny andininy telo amby folo dia zao ny zavatra voalaza ato. Manao hoe fantatro izay honenanao dia eo amin'ny toeran'ny seza fiandrianan'ny satana. Ary mitana mafy ny anarako ianao ka tsy nandany finoanay na dia tamin'ny andro ny Antipasy martiorako aza izay lehilahy nahatoky ahy dia ilay novonoana teo aminareo teo amin'izay honenan'ny satana ozy izy. Aiza le honenan'ny ty fiangonana ty? Eo amin'le seza fiandrianan'ny satana no misy anazy ty. Ka ny fitambaran'ireo toerana fanompontsampy be anankitelo ireo zany, io no maseza fiandrianan'ny satana ny ty toerana Pergamosy ty zany. Io ny tena hoe seza fiandrianan'ny satana ny ty Pergamosy ty. Ary eo le inona ny zavatra toy izany dia manohy izy manao hoe ary ny tana mafy ny anarako ianao ka tsy nandahy ny finoanay na dia tamin'ny andro ny Antipasy martiorako aza. Zany hoe ty fiangonana ty zany dia nijoro tamin'ny fahamarinana izy teo anivon'izany rehetra zany. Tena nijoro tamin'ny fahamarinana izy. Ary nanohatra zany nanohatra n'le resaka le hoe fitsaboana tamin'ny alalan'ny Asklepiosy hoe diasan'ny devoly zany tsy ahoana nareo no manao zavatra devoly no fitsaboana tao eto. Asan'ny devoly zany tsy mety koa zany miakohaka amin'ny sarivongana zany. Io zany miverina kely. Zay zany le satria mbola tao anatin'le fiangonana voalohany ange le période mbola ao anatin'le taorinan'le hoe 310 sy 300 zany. Dia tena nijoro tamin'ny fahamarinana zany fa ty mantsy le zavatra resahana eto zany fa teoriana zany fa eto mantsy raha miresaka zany ianao hoe le hoe Antipasy maty martiora dia efa milaza le zavatra efa lasa izy efa niresantsika kely zany. Dia hoe teo no nahafaty any Antipasy ozy izy martiorako. Satria ry Antipasy zany tena mbola niaina tao anatin'le fiangonana voalohany ohatra ny zareo tany Efesosy naninona le laza ny apôstôly Paoly nanao hoe tsy izay natao tanana fa no Andriamanitra. Fa Andriamanitra dia tsy hita maso io izy no nahary zao rehetra zao. Ary raha tsy izy dia tsy siary zao rehetra izao. Dia nanohatra an'izay koa zareo teto Pergamosy. Rehefa nanohatra an'izay nefa izy dia inona ny zavatra nitranga? Tonga ny fanenjehana an zareo. Fa mbola mitazona ny finoana izy. Natoky izy tamin'ny tenin'Andriamanitra. Ary tsy vitan'izany. Fa raha miresaka tsika hoe iza moa ty Antipasy ity? Raha ny tradition église zany na ny tantaran'ny fiangonana zany no raisina. Dia eo amin'ny tantaran'ny fiangonana izay nifandimby zany tantarany raisina teo amin'ny fiangonana izay nifandimby dia ty Antipasy ty dia izy ny anisan'ny fototra teo amin'ny églisen'ny Pergamosy, teo amin'ny fiangonan'ny Pergamosy. Zany hoe izy zany tena ohatrany hoe pilier-n'le fiangonana zany izy. Vato fototra n'le fiangonana teo Pergamosy izy nitondra ny olona tamin'ny fahamarinana. Ary Antipasy inona ny zavatra nataony? Nanohatra izy an'ilay fitsaboana zany izay natao tao Asklepion. Hoe tsy mety io. Fa resaka occulte ny zavatra ataonareo eto. Resaka fanompontsampy ny zavatra atao eto. Fivavahana amin'ny devoly no ataonareo eto. Tsy vitany hoe niteny ihany izy fa inona koa ny zavatra mbola nataony? Nandroaka devoly teo izy. Ho an'ny olona misy devoly tao Pergamosy dia nandroaka devoly izy ka rehefa nanao an'iny izy dia inona ny zavatra nisy? Ohatra n'le zavatra nisy tao Efesosy ihany. Zavatra nisy tao Efesosy rehefa nitenenina hoe tsy izay natao tanana no Andriamanitra. Dia nenjehan'ireo mpanao tao zavatra ny apôstôly Paoly sy ny kristianina tao Efesosy nanao hoe ho simba ty industrie antsika ty ry zalahy Ary tsy vitany hoe ho simba ny industrie antsika. Fa ny zavatra misy ihany koa dia zao hoe ny fivavahana midianina mihitsy no lasa ho atao tsintsinina aty amin'ny Azia rehetra aty. Dia ohatr'izay koa ny zavatra nisy teto. Rehefa nitsanga ny Antipasy nanohatra ny zavatra nisy teo a Pergamosy, nandroaka ireo devoly satria misy olona amin'ny mpitory ny filazantsara azy. Mitory ny fahamarinana azy dia fantatsika tsara fa ny fiangonana voalohany dia zao hoe tsy vitany hoe mitory fotsiny ataon'ny apôstôly tamin'izany androny, na ny olona tamin'izany androny, na ireo
evanjelista tamin'izany androny. Fa rehefa mitory izy dia arahan'asa ihany koa ny fitoriana izay ataony. Dia mandroaka devoly izy, manasitrana ny marary izy. Dia ny zavatra nataony rehefa mahavy manao ny asany izy dia manasitrana ny marary, mandroaka devoly. Ka izy mandroaka devoly ity nisy impact tamin'ilay nisy impact ratsy zany tamin'ilay Asclépion. Satria nahoana? Le devoly azona fanasitranana ao amin'ilay Asclépion dia zao miala le devoliko satria roany Antipasy le izy. Dia nefa n'inona io devoly miaso amin'ilay Asclépion nefa ny source de puissance an'ilay Asclépion. Io zany no azony manasitrana zay olona tonga ao aminy sy afahana manao ny invocation fiatsonany Asclépion satria rehefa tonga ny olona mitady fanasitrana dia miantso any Asclépion ao zareo, miantso an'ilay Andriamanitra Asclépion. Le Andriamanitra le izy ange zavatra Satana ange ny ao ambadika an'ireny. Satana ny ao ambadika an'ireny zavatra rehetra ireny. Raha vao resaka sampy ny resahana. Ao ny olona hoe miresaka amin'ny dady efa maty miresaka amin'ny ray aman-dreny koa dia faly iry tena resaka tamin'eny androany. Ary inona moa dikan'ireny trano manary eny amintsika reny fa zany ange ny dikan'ilay trano manary. Reny natokana ho an'ilay ancêtre, ho an'ny razambe. Dia rehefa tonga ao ilay taranaka dia mitsofoka ao izy mandondona odio. Rehefa tsofoka amin'ny trano manary izy dia mandondona mihitsy odio. Dia rehefa tonga ao izy dia mamangy anao ry dadilahy, mamangy anao ry neny. Dia miresaka ao dia faly vava ny resaka tao. Tsisy dadilahy mamaly anao zany intsony nanenao fa na ny devoly no miresaka aminao. Tsisy an'izany zay nody mandry dia any izy aloha amin'izao fotoana izao mandry izy matory any izy. Tsy maheno anao izy any. Fa enao mandeha any io, devoly ange ny miaso ao. Betsaka indray ny romotra maheno an'izany. Zany ny zavatra marina zany. Zany ny zavatra marina. Zany ny ainan'ny fiangonana voalohany zany zavatra zany. Dia miantso an'ilay fanahy io izy mieritreritra. Devoly ange no miresaka amin'ireny olona ireny. Dia inona ny ataony Antipasy? Ny roany devoly. Nandroaka devoly ny ataony. Nefa io devoly roany Antipasy io ny source de puissance an'ilay fitsaboana ataon'ireo prêtre teo amin'ilay Asclépion. Io zany no manome hery an'zareo, manome hery an'ilay fitsaboana teo Asclépion zany amin'ny alalan'ilay mpisorona zany zay mitsabo ao zany. Dia tezitra reto prêtre reto pretra ny Asclépion reto. Tezitra io tena tsy rariny mihitsy ny ataon'ny reto kristiany reto. Io Antipasy io mihitsy ny tena sefiny fa tsy rariny ny ataon'ny reto. Dia lasa izy nareny. Lasa izy zany ny taraina tany amin'ny gouvernora romane any Asie Mineure. Satria eo moa Pergamosy tsinona, eo ny seza politika dia eo zany ny gouverneur no mipetraka. Lasa zareo ny taraina tany amin'ny gouverneur tena tsy rariny ny ataon'le kristianina reo izy, tsy rariny ny ataon'le Antipasy io mihitsy ny tena sefiny io. Fa asamboro io fa manimba ny fitsaboana io, lasa atao tsinitsinina ny fitsaboana io, ohatra n'le tany Efesosy any. Dia inona zavatra nataon'ny gouverneur? Nandray décision ny gouverneur dia zao ny décision ny gouverneur manao hoe avianao ry Antipasy aty. Voalohany aloha zavatra ataonao ary zany kasika an'izany zavatra any dia zao. Mila fanatitra eo amin'ny tsangam-baton'ny empereur ianao. Dia mivenery any empereur miakoaka eo aminy. Zay no nasen'ny gouverneur nataony. Antipasy tsy nety, za tsy akoaka eo izy, tsy andriamanitra io, tsy andriamanitra io, tezitra ny gouverneur na ianao an'izany zavatra zany. Zany hoe nasena nanao allégeance zany Antipasy, hoe miankofy ianao eo amin'ny tsangam-baton'ny empereur, eo amin'ny tempolin'ny empereur. Miankofy ianao, tsy nety izy, za tsy akoaka ao izy. Andriamanitra ihany no ivavahana ao izy, Andriamanitra ihany tokony atahorana. Fa tsy zay natao tanana io, za tsy akoaka amin'io izy Antipasy. Noho izay tsy fiankofan'ny Antipasy zay dia nandray décision ny gouverneur dia natao ny condamné na mort
natao condamnation à mort Antipasy. Zany hoe namoaka didy zany gouverneur hoe vonoina ho faty Antipasy. De ny famonoana ho faty ny Antipasy tsy mbo hoe nyvonoina fotsiny de nalaina ny lefina na ny zavaloha de nyvonoina tamin'iny de maty Antipasy. Abibina no namonoana ny Antipasy. De ahoana ny natao? Nanamboatra hitanao ohatra ny tamin'ny andron'ny zanak'Israely le hoe veau d'or na le hoe omby lahy volamena. Le tamin'ny naditra ny zanak'Israely zany teo amin'ny tendrombohitra Sinay de nanamboatra volamena zareo fa nipotsampy zay nibeden'Andriamanitra ny zareo. De nanao omby lahy ndray zany reto, nanao omby lahy be anankiray zany ny fitondram-panjakana. Omby lahy vy izy io de pokatiny ao anatiny. Zany hoe nasiany fidirana zany io. De natsofony tao i Antipasy. De rehefa avy eo ny seleny ny fidirana tamin'le izy. Zany hoe nidiny zany le izy. De rehefa avy eo naninona? Nanao brasezy teo amin'le hôtelin'izy, hôtelin'ny Zeus, le dieu Zeus. Eo amin'le hôtelin'le Andriamanitra hoe Zeus zany no nalaina ilay omby lahy vy zany. Antipasy nefa velona ao anatin'ny omby lahy vy io de nidorana teo amin'le hôtely i Antipasy natao teo ambonin'le afo mirehitra iny zany. Fa nikikika. Faran'izay mafy indrindra zany may ao anatiny. Ohatrany hoe atao anaty vilany ianao zany ianao de apretinao zany ianao de ao anaty vilany zany namonoana ny Antipasy zany. Zay le resaka hoe Antipasy eto. Antipasy martyra koa izy ahoana tsara hozy izy teo le andininy teto manao hoe fantatra izay honenanao de eo amin'ny toeran'ny seza fiandrianan'ny Satana ary mitana mafy ny anaraka ianao ka tsy mandany finoana ahy na de eo amin'ny teo amin'ny andron'ny Antipasy martyra koa aza izay lehilahy nahatoky ahy de ilay novonoana teo aminareo teo amin'izay honenan'ny Satana hozy izy. Fa zany no namonoana ny Antipasy teo. Izy tsy nety niakoaka teo amin'ny emperora izy. Jereo tsara ny fifandraisan'le izy, fifandraisan'le zavatra anankitelo. Jereo tsara. Inona ny zavatra nataony Antipasy? Nanohatra izy amin'le fanasitranana teo Asclépion. De nandroaka devoly izy. De rehefa nandroaka devoly izy, misy olona tsy na marary koa tonga eo aminy. De migaga reto hoe ahoana no makany amin'le zalahy iny olona. De izy mandroaka devoly, de le devoly miasa ao amin'le hôpitaly mihitsy nefa noho nyroahany Antipasy ka anika lasa nitaraina izy ireo tany amin'ny gouverneur. De rehefa nitaraina izy de nasiany gouverneur ny akany akohaka aloha teo an'le sary vongany empereur vao tsy nety ny akohaka tonga de condamnation à mort ny anao. Tsisy resaka. Satria izy nandraha za tsy miakohaka amin'iny. De aiza izy ny natono? Ary amin'ny hôtelin'ny Zeus izy ny natono avy eo. Eo amin'le trône ny Zeus zany, tsy hoe trône fa eo amin'le hôtel de Zeus zany, eo amin'le hoe ohatrany hoe mitovy amin'le paozin'le seza fiandrianana moa mitovy amin'le hoe trône zany ny paozin'le le hôtel zany, mitovy amin'ny seza fiandrianana ny forman'le hôtel zany. De teo eo ambonin'le altara zany fandrom-panatitra teo amin'ny hôtely ngezabe io zany no nandorona ny Antipasy tao anatin'le omby lahy vy tao kikika tao kikika. Zay zany lova-tsofina eny tamin'ny fiangonana zay zavatra zay zany, raha ny tantaran'ny fiangonana no arahantsika zany. Fa tena faran'izay mafy no zany fijaliana nahazo ny Antipasy zany. Mafy zany. Maty martyra teo izy. Teo amin'le seza fiandrianan'ny Satana hozy izy. Ka io araka le tenentsika teo. Tsy hoe le hoe seza fiandrianana iny no manambara hoe dio ny seza fiandrianan'ny Satana. Fa ny fitambaran'ireo zavatra telo ireo no mahaseza fiandrianan'ny Satana ny toerana ity satria ao eo mihitsy Satana eo amin'ny toerana eo Pergamosy mihitsy Satana no mipetraka zany. Eo mihitsy izy no mipetraka. Ny zavatra misy ihany koa nefa de sao de mety betsaka ndray nieritreritra manao hoe ay ve misy an'izany seza fiandrianan'ny Satana zany eto tany zany. De hoe any Pergamosy ka hoe ay any Pergamosy ny seza fiandrianan'ny Satana fa tamin'izany vanim-potoana zany io toerana io no manino no natsoina hoe seza fiandrianan'ny Satana satria tena niasa teo Pergamosy Satana tamin'ny alalan'ireo zavatra reo zany. Fa nipotsampy be sy fanaovana sorona olona
satria tena naovana sorona olona mihitsy teo amin'ilay hôtel de Dieu. Fa amin'izao fotoana zao nge Pergamosy zavatra tanàna ravy, zavatra vestige sisa mitsedra vato mifanongo sisa hitanao mandehandeha eo amin'le nisan'io Pergamosy io. Eo amin'ity misy an'ity Acropole ty zany. Vato mifanongo sisa hitanao dia inona ny olona mipetraka eo? Olona mpiandro io ndraiky no mipetraka eo. Olona mpiandro io sisa mipetraka eo amin'le vato mifanongo fa tsisy nino. Fa nefa kosany Satana dia zao mbola manana lieu de pouvoir foana izy hatramin'izao. Niova toerana fotsiny le izy. Niova toerana izy. Ary rehefa mandeha antsika mianatra an'ity bokin'ny Apokalypsy ty aoriana dia ho hitantsika hoe aiza indray izay toerana seza fiandrianan'ny Satana zay amin'izao fotoana zao. Fa mbola misy io seza fiandrianan'ny Satana io amin'izao fotoana zao. Rehefa hianatra antsika amin'ny bokin'ny Apokalypsy tonga any amin'ny toko 7 antsika dia ho hitantsika io seza fiandrianan'ny Satana io fa mbola misy io eto tany. Mbola misy io. Ho hitantsika zany rehefa tonga any amin'izany lesona zany tsika. Ka inona moa no ny teny fankasitrahana zany no resahantsika ety hoe nakasitrahan'i Jesosy ty fiangonana ty tamin'le fijoroan'ny fahamarinana nanao hoe fantatra izay honenanao izy dia eo amin'ny toerana seza fiandrianan'ny Satana ary mitana mafy ny anarako ianao ka tsy nandany finoana. Mijoro zany ty fiangonana ty. Ny zavatra resahana eto nefa nino? Tsy hoe zavatra misy ankehitriny amin'io fotoana zay resahana eto io zany io zavatra resahana io fa miresaka ny zavatra lasa Jesosy zany eto. Manao hoe fantatra izay honenanao dia amin'ny toerana seza fiandrianan'ny Satana ary mitana mafy ny anarako ianao ka tsy nandany finoana na dia tamin'ny andron'ny Antipas martiorako azy. Zany hoe zavatra efa lasa zany tao anatin'le fanenjehana ara-pivavahana zany no nitsanga io zavatra io zany. Fa eto ny zavatra misy amintsika zay miresaka ny tantaran'ny Pergamosy eto dia zao periody efa milamina ny kristianina, efa tsy enjehana intsony ny kristianina. Efa ekena ny kristianina, efa avela manangana ny fiangonana izy, afaka mivavaka amin'ny toute liberté, tsisy problème intsony zany zavatra zany. Tsisy problème intsony. Eto zany ny kristianina dia dans la période faste ho ny fitenenana raha zay ny azo ilazana anazy zany. Dia nefa nio indrindra io fieveran'le kristianina hoe fa milamina io izy fa tsy enjehana intsony. Dia eo le miondakondana fotsiny izy fa tena tsy savafa tena fa mba milamina zany fiainana zany. Io indrindra nefa nitenenan'i Jesosy azy. Manateny aminao izy Jesosy. Manateny aminao izy dia zao ny zavatra tenenin'ny Kristy ato zao. 410 ka hatramin'ny 510 dia zao ny zavatra teneniny ato. Toko 410, toko faharoa, azafady toko faharoa Apokalypsy 410 ka hatramin'ny 510 dia izy kanefa manateny aminao fa misy eo aminao izay mitana ny fampianaran'ny Balama izay manome fo amin'ny Balaka anisy fanafitohinana eo anoloan'ny zanak'Israely ihinana ena terina amin'ny sampy sy jangajanga. Ary toy izany koa misy eo aminao izay mitana ny fampianaran'ny Nikolaita tahaka ny andreny koa mibeba fa ratsy izany dia ho avy aminao fainganao ka hamely ireo amin'ny sabatry ny vavako. Inona ny reproche nataon'i Jesosy? Manateny kely aminao izy fa misy eo aminao izay mitana ny fampianaran'ny Balama izay manome fo amin'ny Balaka anisy fanafitohinana teo alohan'ny zanak'Israely ihinana enana terina tamin'ny sampy sy jangajanga. Ary toy izany koa misy eo aminao izay mitana ny fampianaran'ny Nikolaita tahaka ny any ireny. Inona indray ty fampianaran'ny Balama ananaran'i Jesosy azy ty? Zay mampinana ny vahoaka an'Andriamanitra ny enana terina tamin'ny sampy. Inona ty? Ary misy eo ihany koa zay mitana ny fampianaran'ny Nikolaita. Fa ny anarantsika teto resaka Nikolaita io fa mbola iverenantsika kely zany le izy. Fa eto zavatra resahantsika eto hoe inona ty resaka hoe fampianaran'ny Balama ty zay resahana eto ty? Inona ty? Araka le teneniny io fa misy eo aminao izay mitana ny fampianaran'ny Balama izay manome foan'ny Balaka nisy fanafitohinana eo alohan'ny zanak'Israely ihinana ny enana terina tamin'ny sampy sy jangajanga. Misy finanana enana terina tamin'ny sampy zany io, misy fijangajangana zany io. Misy fampianaran'ny Balama ao. Inona io zavatra io? Dia io zany no resahantsika eto. Ity Balama zay resahana eto ty dia iza ty Balama ty? Balama ty zany mpaminany nisy izy io teo amin'ny andron'ny zanak'Israely. Rehefa nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta zany nisy zanak'Israely dia rehefa tonga
teo amin'le antsoina hoe plaine de Moab. Zany hoe teo akaikin'ny territoiran'ny Moab, teo amin'ny territoiran'ny Moab zany zareo no mipetraka. Teo amin'le hoe plaine de Moab, alohan'ny idirana ao Moab. Teo amin'ny plaine de Moab na hoe sahan'ny Moab zany. De teo amin'ny saha lehibe io zany zareo no mipetraka. De rehefa nipetraka teo zareo, de natahotra mafy ny mpanjakan'ny Moabita. Ny anaran'ity mpanjaka ty de hoe Balaka. Ka iny territoiran'ny Moab iny moa zany raha raisina kely le manao géographie kely tsika zany tsika eto. De ny Moab zany raha mijery ny saritany tsika zany, Moab zany aty ambony. De aty ambany ny Madianita ny aty ambany. Moabita zany any ambony de Madianita aty ambany. Izy ireo nefa n'izao samy manana ny mpanjakany ireo zany. Moab manana mpanjakany ary ny Madianita misy mpanjaka maro amin'le Madianita. Ireo firenena anankiroa nefany nanao alliance ireo, nanao fifanekena ireo de niaraka ireo firenena anankiroa ireo. Zany hoe eo anelanelan'le territoiran'izy roa ireo zany no nisy no nipetrahany zanak'Israely teo amin'le sahan'ny Moab. Rehefa tonga teo ara ny Israely na atahotra indrindra Balaka mpanjakan'ny Moab nanao hoe loza fa tonga aty amintsika reto Israelianina reto. Andringana antsika reto olona reto. Fa inona ny atao? Fa reo izy de zao, ohatra ny omby reo izy rehefa tonga eny amin'ny saha anankiray, de hoan'ny daholo ny vilona rehetrarehetra de tsy misy tsony. Izany koa ny anaovan'ireo atsika izy raha tonga eto amin'ity tanàna misy atsika reo de izany no anaovantsika. De niantso ny ancien Madianita sy ny ancien Moab, niantso ireo olona ny Madianita, niantso ny olona Madianita sy ny Moab zany izy novriny zany. De rehefa namory an'ireo izy, de zao ny zavatra nataony. Andao tsika ampiantso any anina izy ampiantso any Balama. Ka ity Balama ty indray izy ty zany pahita. Raha raisika amin'izao fotoana zao ohatra ny hoe ny pahita zany ohatra ny hoe omby asy zany. Na hoe astrologue koa ohatra ny hoe mety azontsika lazana anazy. Fa pahita zany c'est un devin zany ty Balama ty. Ny zavatra anankiray nefa ny caractéristiquen'izy ty zany izy ty zany pahita. Pahita gentilisa zany izy ty. Kanefany maminany ihany koa izy ty amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitra. Mpaminany Jehovah ihany koa zany izy ty nefa amin'ny lafiny anankiray. Mpaminany Jehovah meo amin'ny gentilisa. Kanefa izy ty miasa ho an'izy, miasa ho an'ny mpanjakan'ny Moab izy ty. De taizany toeran'isy azy dio amin'ny tany Moab izy no mipetraka. De nampanatsony mpanjakan'ny Moab izy. Ny rahan'ny mpanjaka Moab zany reo olona teo aminy sy ny olona Madianita zany hoe andanina reo makany amin'ny Balama de hoeto makatia i Balama. Mba anozina any Israely de mba ho resitsika Israely osy izy. Inona zany ny zavatra tiany atao? Anao incantation zany ny zavatra tiany atao eto. Inona moa le incantation? Hoe enchantement mihitsy zany. Anao enchantement zany, le hoe enchantement mantsy zany. Ny atao hoe enchantement de zao hoe manao ody ratsy zany ianao. Rehefa jereo tsara fa ny olona mpilalao ody de zao ny zavatra ataon'ny olona. Misy olona tsy tiany eo amin'ny tanànany eo. De inona zavatra ataony? Tsy tiako olona eo. De asiny, andatsaka varatra hoa, alefako le varatra. Inona ny dikan'izay? Manozina le olona eo zany izy. Mandefa ozina amin'le olona eo ambadiky ny trano ao izy. Na ohatra koa, ohatra hoe mba le vehivavy eo ohatra ny hoe niaraka tamin'le lahy zay tiany ohatrany. De lasa sy ny andefasany odiny makany amin'ny pahita zany izy, any amin'ny dadarabe izy, na any amin'ny omby asy izy. Alefa mandeha makany izy de mangataka amin'ny dadarabe hoe misy vehivavy tahaka an'izao fa iny naka an'le olona mba tiako iny. Fa ataovy zay tsy ampiteraka an'iny olona iny. De tsy miteraka mihitsy le olona. Zay zany le fanozonana zany zay zavatra zay. Mpandefa ozina zany zay. De ny zavatra ataony rehefa consulter na rehefa mandeha mampiantso ny Balama zany ty mpanjaka ty de zao hoe fatany ty mpanjaka ty tsara fa zay tenenin'ny Balama. Rehefa miteny fitahiny Balama de tanteraka le fitahiny. Rehefa miteny oziny Balama de tanteraka le ozina.
Dia nampanantsony Balama mba hanozona ny Israely, mba horesy ny Israely zany raha miady amin'ny Israely izy. Nefa Israely nge rehefa tonga teo amin'ny io sahany Moab io ny tenin'Andriamanitra tsara. Tsy avelako anao miady amin'ny Moabita hozy izy. Satria taranaky Lota, Moabita, Lota zany neveu an'i Abraham Lota. Zany hoe fianakavian'i Abraham zany Lota, zanaky ny ralahany. Dia rehefa nandalo teo amin'ny tanin'ny Moabita io ny Israely dia nitenen'Andriamanitra io tsy avelako nareo manafika ny Moab hozy izy. Tsy avelako nareo manafika ny Moab hozy izy. Zavatra nisy teto nefa dia zao. Inona ny zavatra nisy? Ty Balaka ty zany tena ento-po be mihitsy izy, tena asevo makaty Balama hozy izy. Dia nanafatra ny Balama izy. Dia zao ny fandeha le tantara kely raha hijery le tantara kely tsy ary amin'ny Nomery 2:20 zany misy an'le tantara. Ndensika any amin'ny Nomery 2:20 any amin'ny testamenta taloha zany. Zao ny nataony Balaka zany tao amin'ny 14 aloha nivakitsika dia hoy izy eo amin'ny 14. Dia hoy izy, zany hoe Balaka zany no miteny eto le mpanjakany Moab. Dia hoy izy tamin'ny olon'ny Midianita, ankehitriny dia iroka izay rehetra manodidina antsika ireto vahoaka be ireto tahaka ny firokan'ny omby ny zava-maitso eny an-tsaha. Ary Balaka zanaky Zipora no mpanjakany Moab tamin'izany andro izany. Dia naniraka olona izy ho any amin'ny Balama zanaky Beora sy any Petora, izay amoron'ny dia eo amin'ny tanin'ny fireneny, mba hampakasika nanao hoe indro misy firenena nivoaka avy tany Egipta ary indro mandrakotra ny tany rehetra izy ka mitoby tandrifiko. Koa ankehitriny mba makanesa ty ka ozono ahy ity firenena ity. Le ozona ngenga tsy vitany hoe ozonony, fa manao ody, manao fombafomba mihitsy zany ianao rehefa manao an'io. Satria rehefa amin'ny fotoana izay anozonana dia zao mila manao sorona aloha ianao. Misy sorona tao, tena nisy misy sorona natao mihitsy io rehefa hitantsika eo rehefa avy eo rehefa manozona zany, manao an'le amin'ny fomba fitenena moa amin'ny teny frantsay hoe enchantement. Fa amin'ny teny gasy izy le hoe enchantement io resaka ody ratsy io. Zay ny dikany amin'ny teny gasy, ody ratsy ozy izy. Dia io le fananana kely le olona le manisy paingotra kely amin'ny akanjony dia misy vovovonanjavatra kely ao anatin'le lamba kely finosanao mipaingotra ao amin'ny akanjo ao amin'ny palitao, mandavaka rindrina eo mivaravarana dia alefo misy zavatra tsofoka. Ody ratsy daholo reny. Rehefa manorina manao trano dia atao amin'ny fototra ao dia asiana odiody ao dia manao sorona mihitsy aloha rehefa avy eo koa hoe manao anina dia miantso ny razana sy ny karazana. Zany ny zavatra nisy. Zany ange tsy voazao nisy fa efa nisy tamin'izany zany. Ary tsy nisy Israely no manao an'izany. Fa ny jentilisa no manao an'izany zavatra zany. Dia nampanatsona ary Balaka zany, i Balama zany nasiany nampanatsony Balaka dia lasa zany niraka izay nirahan'ny mpanjaka nakany amin'ny Balaka. Dia ao amin'ny 17 dia zao no teneniny eo amin'ny 17. Dia nandeha ny lolon'ny Moabita sy ny lolon'ny Midianita nitondra ny saran'ny fankatoavana teny an-tanany. Dia nakany amin'ny Balama izy ka nilaza taminy izay tenin'ny Balaka. Ary hoy Balama taminy, mandry aty an'io alina dia amaly ny teninareo araka izay lazain'i Jehovah amiko. Satria ity pahita ity dia mpaminan'ny Jehovah ihany koa zany izy ity. Miasa ho an'i Jehovah ihany koa izy ity zany. Dia manavarina mihitsy hoe Jehovah niasa tamin'ny mpaminany, fa mpaminany jentilisa izy ity zany, fa tsy zanak'Israely mihitsy izy io zany. Fa Andriamanitra niasa tamin'ity mpaminany ity. 19 roy Balama tany, mandry aty an'io alina dia amaly ny teninareo araka izay nolazain'i Jehovah tamiko. Dia nitoetra teo amin'ny Balama ireo andrian-dahany Moab zany sy ny Midianita dia nipetraka teo zareo. Tonga ary ny alina dia tonga tamin'ny Balama ny tenin'i Jehovah. 17. Ary Andriamanitra nakao amin'ny Balama ka nanao hoe iza moa ireo lehilahy atao aminao ireo. Dia io Balama tamin'Andriamanitra, Balaka zanaky Zipora mpanjakan'ny Moab no efa naniraka tamiko hoe indro ny firenena izay nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta nandrakotra ny tany rehetra. Koa makanesa ty ankehitriny ka hozono ahy izy, angamba aharesy azy ao ka aharoka azy. Koa makanesa ty ankehitriny ozy izy, ka hozono ahy izy, angamba aharesy azy ao ka aharoka azy ozy izy.
dia ahoana ozy izy Andriamanitra 2:12 aroy Andriamanitra tamin'ny Balama aza mandeha miaraka aminy na manozina izany firenena zany fa voatay izy satria ny vahoakan'Israely dia vahoakan'Andriamanitra. Aza mandeha miaraka aminy ozy izy na manozina izany firenena zany fa io firenena zay aseny balaka hozoninao io dia maninona? Firenena voatay io, vahoakako io izy Andriamanitra, firenena voatay io. Ka zao tapitra ny fotoanantsika toizantsika ny lesona mikasika an'izay. Fisika tapahanareo erangafa mba tsaratsara le izy teo amin'le resaka hoe Balama. Ka inona maranantsika anazy teo zany fa ty mpaminany ty zany dia zao mpaminany Jehova izy ty. Nefany teny amin'ny tany jentilisa no nisy anazy zany. Dia nefa izy ty koa miasa amin'izy, miasa ho an'ny mpanjaka Moabita zany. Dia ho hitantsika zay tantara zay hoe ahoana ny fandehany ary. Anozina ara ve zany ty Balama ty sa tsy anozina? Andriamanitra nefa nanaka anazy nanao hoe tsy mahazo makany ianao satria firenena voatay io. Ahoana ny toy an'izay tantara zay? Valitsika amin'ny lesona manaraka izay. Manao raisitsika tsara noty zay dia toizantsika amin'izay le lesona manaraka. Vavaka tsika hisaotra ny tompo ary. Jehova Andriamanitra ray io mankalaza anao zay midery anao ary manome voninahitra anao. Misaotra fa no fahasoavanao ray no nafahanay nianatra ny teninao sy nandinika izany ray tamin'ny teny ity. Tsy amin'ny herina fahatanjahana fa mifanahinao irery ihany. Dia raina sy ankalazaina ny anaranao ray io. Asandratra hiavy ny anaranao ray io. Mena voninahitra ianao ray io. Hatramin'izao koa mandrakizay. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompona anoratana izao vavaka izao reto anatrehanao. Sorato ampony iray ny teninao reto avy an-tsaina eny. Ary arovindray izay ray amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra raha isaraka eto. Ary ny fampianarana manaraka dia fempilatananao ray no metrahana izany. Ny anaran'i Jesosy. Misaotra tompo tsara indrindro. Amen. Dia misaotra antsika indray naharitra ny fampianarana tamin'ity maraina ity. Toizantsika indray izay amin'ny tapany ariviny. Dia mirary antsika azo tombana daholo. Bye bye daholo indray. Tantara dia mbola mitohy. Ok, bye bye daholo.